efa ndresaka an'izay vaovao anivony antoko monument izay antsika dia sehatra iray ahafahana manaraka ny vaovao anivon'ny antoko monument ny tranokala-pifandraisany na ny site web ny antoko monument niroso tamin'ny fampiasana ity fitaovan-tserasera vaovao sady aingana ity ny antoko amorany fifandraisana anatiny sy ho an'ireo lina te hanaraka ny vaovao ny antoko monument ihany koa ny fisiny ity site web n'izy ireo ity. Nivoaka nanomboka androany ny site web ho an'ny antoko monument Kamivombio nambaran'ny Flot national n'ity antoko ity ny fisokafan'izany site izany izay ahitana ny vaovao sy ny zavatra rehetra mahakasika ny antoko fotoana tokony hidirana amin'ny sehatry ny serasera avolenta kokoa ankehitriny hoy Enonja Roindefo Androany. Tambazotra social zany na amin'ny tranokala maro samihafa dia mety efa nifanena amin'ny fanokafana an'izao tranokala zay vokariny antoko monument izao kanefa androany moa zany no nisafidina ny hoe anolohana azy io amin'ny fomba ofisialy anokafana zany tranokala zany amin'ny fomba ofisialy. Ny tranokala moa tsy ho azavaina amintsika intsony satria natao gazety dia mahavoafehy an'izany ary raha hoarina amin'ny fomba fiasa hatramin'izay dia betsaka angambany izay atao hoe nabe tsy tanora hoe zokiny fa mba miaina atao anatiny hoe zany militantisme izany dia tracte no nampiasaina taloha vonéotype no nahodina tamin'izay fotoana zay graffiti no mifanenjehana eraky ny tanàna ary dia sahirana mihitsy raha mifanenjika amin'ny polisy ara-politika tamin'izany fotoana zany moa dia ny DGIDE no tena nalaza tamin'ny première république moa zany dia ny ministère de l'intérieur sy ny polisy no tena mifanenjehana graffiti amin'ny tracte amin'ny fanaovana sensibilisation zay tsy mifanandrify amin'ny toetrandro ny antoko monument. Anisan'ny fitaovan-tserasera iray izay tsy azo tsinitsiniafina ankehitriny ny tambazotra-pifandraisana toy ny internet ahafana maneho ny hevitra tianambara ao anatin'ny fotoana fohy sady aingana indrindra ihany koa.